Nisy kosa ireo tompony andraikimpanjakana ambony nahitana lehibe ny faritra moa no voasakana tsy afaka nandray ny fiangana ho an'ny Chine nampidinina ny fiaramanidina fotoana fohy mialohan'ny fiangan'ny fiaramanidina moa izy ireo andeha ho fantaritsika avy hatrany anjinjiny mahakasika n'ity vaovao iray ity eto anatin'ity sary manaraka ity. Tompon'andraikitra ambony valo ahitana talen'ny kabinetra lehibena fatra talen'ny ministera indray nampidinina tamin'ny fiaramanidina omaly atetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Anisan'ny niaran'izany fampidinina tao anaty fiaramanidina izany ny lehiben'ny fatra Naranjorofo Saina Michel, ny lehiben'ny fatra Atsinanana Alema Avimbina, ny lehiben'ny fatra Tsimotsinanana ny colonel Belona namany ary Andriamatoa Guillaume Venance Andry Anteverson. Nahitana ihany koa ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministeran'ny harena an-kibon-tany miisa 4 izay niara ny fampidinina tamin'ny fiaramanidina izay. Tokony hanainga ho an'ny Chine ireo mpiasam-panjakana ambony ireo no voasakana. Raha ny vaovao iray dia nahazo fanasana manokana avy amin'ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon-tany Mainland izy ireo, fitsidiana izay aminaran'izy ireo manokana any Chine mandritra ny herinandro. Minitra vitsy mialohan'ny fiangan'ny fiaramanidina nefa no nasaina nivoaka izy fiaramanidina izy ireo izay mampitohy an'i Bangkok any Thaïlande sy Guangzhou any Chine. Tsy manana alalana hanatanteraka ady any ivelany izy ireo noho ny tsy fanomezana ordre de mission azy ireo izay anisany antota-taratasy tsy maintsy takiana amin'ny mpiasam-panjakana manatanteraka fivoahana any ivelany araka ny fanazavana voaray. Vokatry io zava-nitranga io dia nisy ny fahatarany fiangan'ny zotra izay nampitohy an'i Bangkok sy Guangzhou ity amin'ny Antananarivo.